Ry havana malala, ho ampitombona aminareo mandrakarivana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampaherezana feno avy amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahatratrarana izao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao, ary koa alahady indrindra izay natokana ho an'ny sampana vehivavy eto amin'ny FKMA. Miarahaba anareo vehivavy tsy ankanavaka, ary izany moa tsy daty ao anatin'ny calendrier fotsiny no ankalazaintsika, fa mankasitraka ny asan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ireo vehivavy manerana izao tontolo izao, izay samy jorovavolombelona mitondra ny finoana eo anivon'izao tontolo izao. Izany moa dia mifanojoko amin'ny alahady fahatelo amin'ny Karemy, ary mbola hibanjina antsika hatrany loha hevitra hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Anio ary dia ny teny izay angalantsika ny toriteny androany dia ny asan'ny apôstôly toko 2:7-20 ka hatramin'ny 7:30, izay nangalana ihany koa moa ny tsianjery mofinaina eo amin'ny andinin'ny 7:30, ary hovakitsika ihany izany averintsika hovakiana ao anatin'ireo fizarana 3 ao anatin'izany. Fa eto am-piandohana dia te hitarika ny saintsika. Alaivo sara an-tsaina ny hoe misy olona anankiray ao amin'ny trano, ao amin'ny efitra ray, dia tritra ny rindrina. Dia gaga ihany aloha izy hoe tritra ny rindrina. Dia aleo aloha lokoina ihany fa mamenatr'olona raha misy vahiny hitany olona hoe tritra. Lokoina tsara tarehy. Veo kelikely indray, hita ihany, afaka ny loko, tritra ihany ny rindrina. Dia aleo indray aloha asiana déco kely, asiana voninkazo kely dia mba takotakona. Rehefa tonga ny mpamangy mba tsy hitany olona hoe tritra. Jerena nefa toa mety tritra ihany. Aveo indray, aleo aloha esorina mihitsy, dia aleo eo amin'io party io soloina mihitsy ilay rindrina fa tena ohatrany tsy mety tritra. Ny olana nefa tao anatin'ilay trano dia ilay fototra mitarika tritra tsy voava fa ivelambelany fotsiny ihany ny vahaolana. Toy izany koa ny fiainan'ny maro, mandany fotoana amin'ny fanamboarana ivelany, fandokoana rindrina amin'ny fiainana. Izany mety ny endriky ny hoe aka fanaparan-kevitra vaovao aho, aka fahazarana vaovao, tanjona vaovao, asa vaovao. Mety misy koa ary ny hoe fiangonana vaovao, fa tena tsy mety. Kanefa ilay fototra ny tsy miorina, mangozohozo, mitarika faharatrana ary fahaverezana. Kolaram-pahamehana amin'Andriamanitra ary havana ny mampahafantatra ary mitarika antsika amin'izany fandinihan-teny izany, amin'izao andron'ny Karemy izao. Ary ny fandinihan-tena izay hitarihan'Andriamanitra antsika amin'ity andro anio ity dia ny fotsika, fa raha tsy miova tokoa mantsy ny fo dia tsy misy fiainana vaovao. Raha jerentsika ny bokin'ny asan'ny apôstôly eto amin'ny tantara izay efa novakiana teto, dia mampatsiahy ny fetin'ny Pentekosta izay nilatsahan'ny fanahy masina. Ary ao anatin'izany moa dia nisy ny toriteny izay nataon'i Petera amin'ny andinin'ny 4:20 ka hatramin'ny 9:30 eto. Ary olona maro be no tonga teo tamin'izany. Kontinanta telo, Afrika, Europa, Azia. Ny olona avy any Iraka, Iran, Turquie, Egypta, Libia, ny avy any Grèce, Roma, tonga teo daholo satria izany ny fankalazana ny fetim-bokatra. Ny antsoina hoe Shavuot moa tamin'izany. Fankalazana ny fetin'ny fijinjana, ny fetin'ny fitoerinandro. Dia tonga niakatra tany Jerosalema daholo. Ny tao Jerosalema moa efa tao, fa ny manodidina, ny diaspora, ny mpivahiny masina rehetra, dia tonga tao Jerosalema tao. Nisaotra an'Andriamanitra ary nitondra ny vokatra. Nandray anjara, nanao fanatitra, nandray anjara tamin'ny fanimpom-pivavahana, ary koa ny atsiaro ny fanomezan'Andriamanitra ny lalàna any Mosesy izy ireo tamin'izany. Fa tamin'io andro kosa nefa, raha andro ny fijinjana, andro ny vokatra, dia nanomboka vokatra
hafa Andriamanitra, fijinjana hafa kely, dia ny fijinjana ny fon'ireo olona izay tonga nanatrika maro tao anatin'izany. Ary izany indrindra no jerentsika amin'ity andro anio ity kare mialady fahatelo, dia hijery sika hoe inona no lalana hitondran'Andriamanitra antsika, hitarihan'Andriamanitra antsika ho amin'ny fandinihan-tena fototra. Voalohany amin'izany ary dia ny hoe mikasika ny fototsika Andriamanitra, ary te hikasika ny fototsika Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe miantso antsika hibebaka sy handray ny fanamasin'Andriamanitra, ary ny fahatelo dia ny hoe mampiditra antsika ho ao amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Hozarentsika voalohany ary ny hoe mikasika ny fototsika Andriamanitra. Ny andiny 7:30 ao amin'ny asa toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Fa inona moa izany ndrenesy ny olona tamin'izany? Fa inona izany fahamarinana izany? Dia hoy isika teo hoe ilay toritenin'ny Petera. Ary izany toriteny izany moa dia lazainy teo alojianina hoe ny kerigma voalohany, izany hoe ny fanambarana fototra ny finoana kristianina. Ary rafitinina dia hoe maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty izy, nasandratra teo ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandefa ny fanamasina izy. Ary namarana ny fanambarana lehibe Petera eto dia ny hoe fa Andriamanitra nanao azy ho tompo sy Kristy. Izany hoe Jesosy ny Kristy izany dia midika fa izy ny mpamonjy nalefan'Andriamanitra, ilay voaositra, ilay Mesia. Ary ny hoe Jesosy no tompo dia midika fa izy no manana fahefana amin'ny zavatra rehetra sy ny fiainantsika rehetra ary mpanapaka. Ary hitantsika eto amin'ny toritenina tamin'ny Petera fa Jesosy ny fototra. Zavatra hafa ny fototra teto, tsy hoe te ho sitrana ve ianareo, te hanan-karena ve ianareo, te azo an'izao ve ianareo, te hanana fiainana metimety kokoa ve ianareo? Fa zavatra tokana Jesosy Kristy. Fototra no tao amin'ny toriteny nataon'ny Petera. Dia hitantsika teo hoe fa iza moa reto miaino? Reto mpiaino reto dia ambara reto hoe jiosy mpivavaka tsara. Izany hoe tena olona pratiquant izy ireo, olona tena niny marina, tsy tapaka isan-taona, tondra izany vokatra izany. Olona tena niezaka niaina tamin'ny finoany, tamin'ny lalàna moa tamin'izany. Olona mpivahiny masina, tonga hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra, ary dia nafana fo. Ohatrany hoe izao vokatra ataontsika amin'ny vehivavy izao izany dia tonga daholo ny olona hanao vokatra, fa hoe fetim-bokatra ao anatin'izany. Dia ireo ny olona 3 izay nandre ny toritenin'ny Petera teto. Fa ny tena zava-dehibe anankiray hitantsika eto, ary izay moa ny ao amin'ny andiny 7:30 dia ny hoe voatsindrona tampony ny olona. Tampony, ilay fo izany moa dia ilay hoe kardia. Izay resahanao amin'ny Baiboly hoe tsy taova fotsiny fa tena ivony maha olona. Ny maha izy azy an'ilay olona ny voatsindrona. Nandre toritenin'ny Petera, ny eritreritra, feo feritreretana, ny sitrapo, ny fanapahan-kevitra. Ary ilay voatsindrona moa eto dia ny hoe voamafy, voalalina, toy ny sabatra miditra ao anaty, ary mampatsiahy moa izany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 4:12 hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maharanitra noho ny sabatra roa alela, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary izany ny zava-nisy teto. Sapan'ny mpiaino tampoka, fa misy elanelana be kay izy le fivavahana tena ataony hoe mpivavaka tsara sy ilay fahamarinan'Andriamanitra, ary tena nandona azy lalina, tena hoe rava daholo ny fiainany manontolo, rava daholo ny fiainany, fa tonga nandiny tena zareo. Dia tonga tamin'ilay fametrahan'ny-panontaniana hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Inona ny fampiarana izany ao fiainantsika? Toriana foana ry havana,
Jesosy Kristy lay tombo sy mpamonjy, toriana ny azo fijaliana. Fa ny azo fijaliana tsy lehilahy ray fotsiny nijaly teo, fa lay zanak'Andriamanitra natao takalo. Mba azontsika tsaina ve zany hoe zaty iny tokony teo ambony azo fijaliana, tsinitsinina, tsy mendrika. Za mihitsy ny tokony noratraina teo, tokony tenendratsy teo. Fa saingy ilay zanak'Andriamanitra no nanolo ateo. Tsy afaka raha tsy nisy takalo, ary zany ny takalo lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ny soloan'i Jesosy asy ianao teo amin'ny azo fijaliana. Ny Isaia 3:5 dia tena mamperitreritra tokoa. Manao hoe fa izy ny voalefiny no ny fahadisoantsika, ny torotoroana no ny elontsika, ny famaizana nazona fihavanana no ny atra taminy, ary ny diakapoka taminy no nasitranana antsika. Amin'izao Alahady 7 izao, midika inona amintsika riavana izany teny izany. Ary raha alaitsika ao atsika mihitsy hoe nefa Jesosy dia voalevina noho ny fahadisoany, dia teneno ny anarantsika Klara. Ny torotoroana no ny eloko Klara, ny famaizana nazony Klara fihavanana no ny atra tamin'i Jesosy, ary ny diakapoka tamin'i Jesosy no nahasitranana ny Klara. Dia fenotsika amin'ny anarana, tsika tsirairay avy. Za riavana mieritreritra an'izany dia tena voatsindrona. Ary efa misy fotoana tena mieritreritra an'izany hoe lalan'ny Kalvaria, lalan'ny azo fijaliana. Lasa mihazakazaka tena mitomany hoe za tsinitsininy ity ve? Le zanak'Andriamanitra tonga ho aho, fa iza moa za? Kanefa tsy afaka, tsy voavidy aho raha tsy nisy an'izany rasoa tao Kalvaria izany. Androany riavana, tondra inona ao anatin'ny fotsika izany? Toy ny toriteny fahazarana fotsiny ihany ve? Fa raha jerentsika androany dia tena niova fo ny olona. Jerentsika moa izany manaraka eo. Fa tonga saina ny olona, nanariny maha izy azy manontolo, tsy nisy maha izy azy tsony. Tena rava, ny fo ny voatsindrona vo mafy. Fa dia nanontany hoe inona no ataonay? Dia izany no hidirantsika amin'ny fizarana faharoa hoe fa mitondra inona tokoa moa izany fanontaniana izany. Tsy fanontaniana fotsiny ihany izany, fa namaly Petera. Dia hitantsika eo amin'ny tapany faharoa hoe miantso antsika hibebaka sy handray ny fanamasina ny Tompo. Anjiny ny 7:30 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra, mba azo famelana ny elokareo, ary anareo handray ny fanomezana amin'ny fanamasina. Misy zavatra vitsivitsy valy teny nataon'ny Petera tao, dia ny tenin'Andriamanitra koa izay amintsika androany. Mibebaka izany moa dia fa matetika enontsika ihany, metanoia, miova mihitsy ny fisainana, tsy malahelohelo fotsiny, fa tena miova tanteraka, miova fo, miova lalana, ary miverina amin'Andriamanitra. Dia rehefa aorianan'ny fibebahana dia mitohy ihany ny teny toriteny nataon'i Petera hoe atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany moa dia ny hoe mariky ny fiainana vaovao. Dika fa avela daholo ny fiainana tao aloha, maty amin'ny fahotana, ary manana fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary dia mbola mitohy ihany ahazo ny fanamasina ianareo. Tsy mangataka antsika hiova rery Andriamanitra, fa nomeny ny fanamasina hanampy antsika, fanamasina mpampianatra, fanamasina mpanolotsaina. Izany ny fanamasina manova ny fo, ny fisainana, ny fiainana, fa tsy vitantsika rery izany riavana. Na dia maro ary ny ezaka maro isan-karazany. Voizina amin'izao fotoana izao moa ny hoe fivelarana maha-olona isan-karazany, développement personnel. Izany dia tena hoe tsena mihoatra ny 45 milliards de dollars. Misy ny boky, ny formation sy ny sisa, ary dia miezaka ny olombelona miova amin'ny tenany. Fa raha ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto androany dia ny fanamasina no afaka manova antsika.
inona indray no fampiarana izany amin'ny fiainantsika. Vakitsika tao anatin'ny perikopa teo, Salamo 150, ny 9:120 ka hatramin'ny 7:20, ary dia teo ihany koa ny Matio 5:120 sy ny 4:20. Raha fitinina ny ao amin'ny Salamo dia hoe miteny amin'ny olona mahalala an'Andriamanitra, Andriamanitra. Za mety hoe mpitondra fivavahana, mpitoroteny, mavana fo teo anivon'ny tempolo isan-karazany. Kanefa dia miteny mahery Andriamanitra eto. Iverinao fa mitovy aminao aho izy, satria ianao mba mitory ny lalako nefa tsy mitory ny lalako nefa manary ny teniko. Mahita mpangalatra ianao dia faly ikambana aminy. Miray anjara mpijangajanga ianao, vavalinao alefanao miteny ratsy, ny lelanao mamorim-pitaka, petraka miteny ratsy ny rahalanao ianao. Izany hoe tsy ampy ny fivavahana ivelambelany. Fa tadiavin'Andriamanitra ny fo marina ary mifanaraka ny zavatra tenenina, zavatra atao sy ny fiainana. Izany ny tadiavin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Matio 5:5 hitantsika teo dia ny hoe raha tonga ianao manatitra fanatitra dia apetrao mihitsy aloha, fa andana ataovy izay efa nanao amin'ny rahalanao sy ny olona mananady aminao. Izany hoe lahara-pahamehana amin'Andriamanitra ny fo madio, fihavanana, fahitsy, mpitondran-tena. Ary amin'ity andro anio ity ry havana, aoka hipetraka amin'ny fanontaniana, misy olona tokony avelantsika heloka ve? Misy olona tokony angatahantsika famelan-keloka ve? Misy fihetsika na fiainana, fahazarana tsy mety tokony alantsika ve? Fa Andriamanitra dia mitady ny fibebahana marina, mitady ny fiovampiainana marina, ary mitady atsika andray fanamasina hitarika atsika. Fahatelo sady farany ao anatin'izao toriteny izao dia ny hoe mampiditra atsika ao amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Fandinihan-tena dia tsy mijanona fotsiny eo hoe voatsindrona, manontany, mihaino toriteny hoe misy zavatra miova, fa misy teny fikasana ampidiran'Andriamanitra atsika. Eo amin'ny 5:30 dia ny hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoiny Jehovah Andriamantsika anantona azy. Ny teny hoe epanglea no hitantsika eto. Teny Grika moa izany dia ny hoe teny fikasana na fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Inona moa izany teny fikasana izany? Izany dia ny famelan-keloka, famezana ny fanamasina, ny fiainana vaovao ary ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny teny fikasana izany tsy zavatra fatipataritsika fotsiny, fa tena iainana isan'andro. Ao anatin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao sika, ary ahatsiarovantsika manokana ny vehivavy maneran-tany, vehivavy koa eto anivon'ny FKMA. Lazaina moa eto hoe ny teny fikasana dia ampitaina amin'ny taranaka sy ampitaina amin'ireo izay rehetra lavitra ihany koa, izany hoe ampitaina amin'izao tontolo izao. Vehivavy dia manana anjara toerana lehibe, ary raha ny fandinihan-tena sy ny fiovampiainana dia maro ireo voatanisa. Matetika moa tsika rehefa miresaka hoe vehivavy dia ilay tena hoe mpaminany, mpitsara isan-karazany, fa ao anatin'ny Baiboly, temantsika moa androany fandinihan-tena, dia misy koa ireo vehivavy tena ny heveriny fiarahamonina hoe tsy izy mihitsy ilay vehivavy Samaritana izay tao anatin'ny famenarana, kanefa lasa mpitory ny filazantsara. Fa nena tamin'i Jesosy teo am-patsakana, lasa mpitory ny filazantsara. Dia ao anatin'izany ry Maria Magdalena, nisy demony 7, kanefa tonga teo am-pototry ny azo fijaliana tamin'i Jesosy maty. Ary nahita, anisan'ny voalohany nahita ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Raba-janga izay razamben'i Jesosy Kristy janga. Inona moa izany? Izany rehetrarehetra izany nitsika fa tarika ao amin'ny fandinihan-tena ny mpino, ary maro ireo modely vehivavy ao anatin'ny tantara izay
azo raisintsika ao anatin'izany ary ny vehivavy dia tondra entana maro isan-karazany koa atsika vehivavy amin'ity andron'io ity aoka hiverina indray amin'ilay fototra dia Jesosy Kristy aoka anontany mandrakariva ao anatin'ny karemisika fandinihan-teny izany fitokanana izany esorona daholo ary izay moa ilay fifadikanana tsy hoe ny hanina hoe hanina fa izay rehetra manakana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mampandiny tenantsika izany hoe inona no tokony andinihako ny tenako manahoana ny foko ry havana karemy dia fotoana sarobidy angamba mety misy tritra ao amin'ny fiainantsika ao amin'ny fiainany maro ao amintsika vehivavy mety misy hotady tsy afaka mety misy fomafy toy ny vato na mandre ny tenin'Andriamanitra ary dia toy ny vato tsy mampaninona antsika izany tsy mitarika ny aninona amintsika izany mety misy ny fifandraisana tapaka ny ratra ao anaty ny ady ao anatiny mangina fa ankehitriny Andriamanitra dia miantso antsika mba hijery lalina ao anatin'ny fotsika ary anana fiainana vaovao ary tena andiny teny ka ny fanontaniana ho apetratsika dia tsy ny hoe inona ny tokony hovako amin'ny fiainako intsony fa ny hoe inona ny tian'Andriamanitra hovaina ao am-poko raha Jesosy Kristy ny velona ao tam-poko raha tena miova amin'ny marina hoentiko mandeha aiza Jesosy amin'izay rehetra alehako hoentiko mandeha aiza Jesosy izay ao anatiko amin'izay rehetra tenenin'ny vavako enganeka ny fiomanantsika ho amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy dia tsy daty fotsiny ihany fankalazana ny Pasika fa fahatsiarovantsika ary marika vaovao fa ny fiainantsika dia efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ary Jesosy Kristy izay velona dia nitsangana ao anatin'ny fotsika ka hananantsika fandinihan-tena lalina amin'izao karemin'izao ka hananantsika fiainana vaovao. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en cette journée internationale des femmes, nous ne célébrons pas seulement une date du calendrier. Nous reconnaissons l'œuvre de Dieu à travers les femmes qui portent la foi, soutiennent les familles et font naître l'espérance dans le monde. Cette journée coïncide avec le 3e dimanche du carême et le dimanche des femmes dans l'Église et méditons ensemble le livre des Actes, chapitre 2, versets 29 à 39. Rappelons que le thème de ce mois est le Seigneur nous conduit à l'examen de soi. Imaginez une maison dont les murs commencent à se fissurer. On repeint les murs, on change les meubles, on ajoute une décoration. Mais malheureusement, les fissures reviennent toujours. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas dans les murs, dans l'extérieur, mais dans les fondations. C'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Nous essayons de changer l'extérieur, nos habitudes, nos projets, nos activités, mais Dieu commence toujours par le cœur. Car si le cœur ne change pas, la vie ne change pas vraiment. Dans le livre des Actes, Pierre prêche à la Pentecôte devant une foule venue de nombreuses nations dans la fête de Shavuot ou la fête des moissons. Les pèlerins, la diaspora, les Juifs pieux étaient venus célébrer la récolte du blé. Mais ce jour-là, Dieu a commencé une autre moisson, la moisson des cœurs. Et dans ce passage, nous voyons 3 étapes par lesquelles Dieu transforme la vie des personnes. Dieu touche le cœur. Deuxièmement, Dieu nous appelle à la conversion. Et troisièmement, Dieu nous fait entrer dans sa promesse de nouvelle vie. Dieu touche notre cœur. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent « Frères, que devons-nous faire ?» Actes chapitre 2, verset 37. Pourquoi leur cœur était-il touché? Parce que Pierre a annoncé le cœur de l'évangile
que le théologien appelle le kérygme. En résumé, Jésus est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus est monté au ciel, il a été exalté à la droite de Dieu, il a répandu le Saint-Esprit. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, au nom de Jésus, « Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cela nous amène à un véritable examen de soi. Mais Dieu ne veut pas seulement toucher notre cœur, il veut aussi transformer notre vie. Deuxième point de la prédication, Dieu nous appelle à la conversion. Verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance signifie changer de direction et revenir vers Dieu. Le baptême, le signe d'une nouvelle vie, et Dieu promet le Saint-Esprit qui transforme notre cœur. Cette conversion doit se manifester dans notre vie quotidienne. Le psaume 50 rappelle que Dieu ne veut pas seulement une religion extérieure, et Dieu veut toucher nos cœurs, nos relations et notre vie au quotidien. Pendant ce carême, posons les questions suivantes. Qui dois-je pardonner? À qui dois-je demander pardon? Quelle attitude veut-il transformer dans ma vie? Dieu ne nous appelle pas seulement à changer, il nous donne aussi une promesse pour notre avenir, d'où la troisième partie. Dieu nous fait entrer dans sa promesse de nouvelle vie. Verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont loin. Cette promesse comprend le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit, la vie nouvelle, la vie éternelle. Et cette promesse est pour tous, pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui sont encore loin. En ce jour où nous pensons particulièrement aux femmes de l'Église et aux femmes du monde entier, rappelons une vérité importante de la Bible. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné seulement aux hommes. Pierre rappelle la prophétie de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans le royaume de Dieu, les femmes aussi sont appelées à participer à la mission de Dieu. Dans la Bible, plusieurs femmes ont vu leurs filles transformées lorsqu'elles ont accepté le plan de Dieu et ouvert leur cœur à lui. Ruth a choisi de suivre le Dieu d'Israël. Rahab a reconnu la puissance malgré son passé. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a transformé les femmes comme Marie-Madeleine ou la Samaritaine. Leur histoire nous rappelle que lorsqu'on accueille Dieu, lorsque quelqu'un accueille Dieu et accepte Jésus dans sa vie, Dieu peut transformer le passé, renouveler le cœur et donner une nouvelle mission. Aujourd'hui encore, Dieu agit à travers les femmes pour porter la foi, l'espérance et la vie dans l'Église et dans le monde. Beaucoup de femmes portent parfois silencieusement des fardeaux dans la famille, dans la communauté, dans l'Église, dans la société. Mais Dieu rappelle aussi aujourd'hui que vous n'êtes pas seulement appelés à porter des charges, mais être aussi témoins de la transformation, porter la vie, la foi et l'espérance. Car lorsque l'Esprit transforme une femme, il transforme souvent une famille et parfois toute une génération. Frères et sœurs, le carême est un temps précieux. Peut-être que certains vivent aujourd'hui des fissures dans leur vie, blessures, relations brisées, luttes intérieures. Nous avons peut-être essayé de réparer par nous-mêmes et par l'extérieur,
Mais Dieu nous invite à aller plus profondément, sonder notre cœur. Car lorsque Dieu touche le cœur, une vie nouvelle commence. Alors la vraie question aujourd'hui n'est pas « que dois-je faire dans ma vie ?» mais plutôt « qu'est-ce que Dieu veut transformer dans mon cœur ?» Et si nous laissons Dieu agir en nous pendant ce carême, alors à Pâques, nous célébrerons pas seulement une date, un événement ou un souvenir de la résurrection de Jésus, mais aussi une résurrection nouvelle dans notre propre vie et avec lui. À Dieu seul soit la gloire et que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous. Amen.